Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan. Soka Vitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Manolotra anao ny vaovao. mbola nikibony io ny fandravana gouvernemanta ho Jean Ravelonarivo tsy mbola vonona hitra amin'ilay resaka pacte de responsabilité nodidin'ny HCC ny mpitondra HVM manao tardo sy Jean-Éric Rakotoarsoa mikasika ilay pacte de responsabilité izay nodidin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ao tanteraina. François Goldblatt no nandray ny lanona tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay teny amin'ny résidence de France androany tsy nandiso ny filazana fa fitakiana avy amin'ny fanjakana malagasy no antony fametraha-pialana ity maso voa ity tsy nanaiky ny fisian'izany kosa ny prime ministre. Air Madagascar ny antony fandroana ny Rado Rabarlala sy ireo délégué ny mpiasa miisa efatra ampiana amin'ny fitakiana ny efanvaly mbola mitony fitokonana ny mpiasa ary mangataka fianana ofisialy amin'ny mpikamana vaovao anatin'ny filakevim-pita tanana ny sindika. Tsy hiakatra ny sarandalina eto andrenivohitra hoy ny UCTU androany mitaky ny anajany fanjakana ny teniny amin'ny fanomezana subvention ihany koa izy ireo. 17 Jolay 2024 fitsinjovana ny vola ampiasain'ny frantsay no antony nanohanan'ny filoha frantsay ny Grèce araky ny kabariny androany ny fahatongavany filoha amerikanina no tena mampiavaka ny fanamarena ny tsingeritoana ny fahaleovantena frantsay ihany ny amin'izay hatrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny mbanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra.
Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na ny 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage indray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knap Sapeflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Ankafalindra tomboky lasy tomboky vavy nisy dina ny tokantrano amin'izao takarivo zao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalamba-baovao ny fahita-lavitra Golo TV ampahafantarana hoe tia mpiandohana fa mandray vahiny sika amin'ny tian'io ity Andriamatoa Andriana Ifiso Mandaniaina izay inspecteur de domaine ikasika ny miresaka ny mikasika ny olana eo anivo ny sampandrahara ny fananatany fa ny vaovao ny politika avy hatrany aloha no isantarantsika ny fampahalamba-baovao amin'ny ity hariva ity mbola any akibony omby ny fandravana ny gouvernemanta ho ny prime ministre Androany une valiteny mazava nomeny général Ravelonarivo ny solombam-bahoaka mitaky ny ampifanandrifiny ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny fifandajan-kery ny anivon'ny gouvernemanta tafiditra ao anatin'ny sosikevitry ny solombam-bahoaka maro anisa na ny vondrona vaovao anisy vondrona maro anisa vaovao eny anivon'ny anteny miram-pirenena mikasika ilay fanarahana amin'ny fandraisana andraikitra ny fanamboarana ny gouvernemanta sy ny birao maharitra eny Tsimbazaza ho ny filoha-lefitra Fredy mahazo azy fanatediny Elmina Rabary. Tsy mbola ao anaty fandaharam-potoana ny fitondram-panjakana ny fandravana ny gouvernemanta tsy mbola vonona niditra amin'ilay resaka pacte de responsabilité nodidin'ny HCC ihany koa ny mpitondra HVM hatreto aloha fikirin'ny Jean Ravelonarivo sy Era Jonarmampianina samy rery ny fitondrana ny tany sy ny firenena ity resaka fanoloana gouvernemanta ity izay efa nanjary lokanady ao anatin'ilay resaka fanarahana fandraisana andraikitra na pacte de responsabilité. Ny remany manzany mbola kibondreny tsy fantatra atsika zany tsy mandihy tsy afatavony ny zavatra tsy tamaso no tadiavina fa hatreto zany dia manantanteraka ny asa sy ny andraikitry ny gouvernemanta manontolo. Itsakilan'izay mangina ny HCC ary nanao taridositra trany tsy samy atrika mpanao gazety ny mpahalalana Jean-Éric Rakotoarisoa izay nandidiny tokony hirosona amin'izany pacte de responsabilité izany. Natery andreo solombam-bahoaka kosa fa tafiditra ao anatin'ny volavolana sosikevitra momba ny fanarahana fandraisana andraikitra avy amin'izy ireo ny fanoloana ny gouvernemanta. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanamboarana ny firafitry ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena. Io sy ataontsika sangisangy io resaka zany pacte de responsabilité ary fanapahany haute cour constitutionnelle zany dia tsy maintsy atao mazava ho azy fa misy kosa marika ahitana ahoana ny firafitry ny ataontsika hoe zany hoe majorité ao amin'ny assemblée amin'izao fotoana tokony anaraka an'izay kosa aloha raha anaraka ny lalàna démocratique isika tokony anaraka an'izany mazava ho azy ny any amin'ny firafitry ny gouvernement sy firafitry ny bureau permanent ny assemblée nationale. Hatreto arak'izany tsy mbola misy mangirana azo tsapaina mikasika izay tena marina momba ity fanarahana fandraisana andraikitra ity.
ny HCC izay tsy namaritra fepotona tsy maintsy anatanterahana izany. Itsakilany ihany koa efa antombotra ny datin'ny fifidianana ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Tsy tokony hametraka olana amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny famolavolana ny fifanarahana fandraisana andraikitra. Everiko fa tsisy fiankinany izany zavatra anankiroa zay satria zavatra anankiroa samihafa ary samy ilain'ny firenena. Hatreto efa samy maneho ny ampahany amin'izay mety ho fiheverany ny momba ilay fanarahana fandraisana andraikitra ireo ny rehetra voakasika izany. Efa samy nilaza ihany koa izay mety ho votoatiny. Tsy mbola nahinona feo momba izany kosa ny avy eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny zava-misy aloha izany hatreto dia resaka anenefitra ny an'ny solombavambahoaka sady tsy misy miaino no tsy misy miraharaha dia vita ny fampijerijery fotsiny ny raharaha-pirenena. Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray mbola i François Goldblatt no nandray ny lanonana tamin'ny fankalazany ny fetim-pirenena frantsay teny amin'ny résidence de France androanina dia efa niala tamin'ny toerany azy ity masovo ity ny fialany izay miteraka resabe no izy tsy nahatanteraka hatramin'ny farany fotoam-piasany teto Madagasikara. Tsy nandiso ny filazana fa fitakiana avy amin'ny fanjakana malagasy no antony fametraha-pialany ity masovo ity. Tsy nanaiky izany ny fisian'izany kosa ny Praiminisitra fanadidiny. Raha toa ka ny taona 2024 vao tokony hisolo ny masovo frantsay François Goldblatt rehefa nandray io toerana io ny farany volana janoary ny taona 2024 izany hoe miasa eto Madagasikara mandritra ny 9 taona. Fantatra fa amin'ity taona ity no hitazonany farany izany toerana izany. Isan'ny nahafantarana ny masovo frantsay François Goldblatt ny tsy fisalasalany amin'ny fanehoan-kevitra na fitsikerana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tambazotra-pifandraisana Twitter ny heviny amin'ny mahasolo tena ny firenena frantsay azy eto amintsika mikasika ny zava-mitranga rehetra. Tsy nanenena n'ity masovo ity ny votoatin'ny fanambarana rehetra izay nataony ary nomafisiny tamin'ny kabary fa tsy miova ny hevitra voizin'ny Frantsa na dia miova aza ny masovony. Non, j'assume absolument tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, vous aurez observé que je n'ai effacé aucun tweet de mon programme Twitter. J'ai dit ce qui était important de dire. Et encore une fois... Tsy nisy nanenenako ny teny rehetra izay nataoko ary raha mahatsikaritra ianareo dia tsy nisy nofafako izay voalazako tao amin'ny Twitter. Izay zava-dehibe no nolazaiko na dia maro aza ny tsikera mikasika ny fomba nilazako izany. Ny atao hoe namana amiko dia izay milaza ny heviny ampahantsorana. Tsy afaka ampandrosoana ny firenena tahaka ny Madagasikara ny fanafinafenana sy ny fiolakolanana. Mety ho isan'ny antony nandraisan'ny fanjakana malagasy fanapa-kevitra ny amin'ny analana eto amin'ny toerako ireny fanambarana nataoko ireny saingy izy ireo no tokony antaniana mikasika izany. C'est possible, mais c'est une question que vous devriez, je crois, vraiment poser à ceux qui sont à l'origine de ces décisions. Milaza ho tsy mahafantatra ny fisian'ny fitakiana ny fanalana ity masovo ity kosa ny Praiminisitra raha nanontaniana. Nambarany fa mariky ny tsy fisian'ny olana eo amin'ny firenena roa tota ny fahatongavany manatrika ny fetim-pirenena frantsay androany. Ny volana septambra dia ho tonga ny solo ny François Goldblatt. Matao tongeto ny fitondram-panjakana dia manaja ny fifandraisana misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny firenena frantsay. Ka raha nisy izany zavatra izany lalàna ihany koa izany miseho indraindray amin'ny lalàna diplomatike fa ny tenako izay miteny izany tsy mahalala an'izany fa ny fantatro asa tonga ny fotoana tokony andianany angampo fa ny solony efa fantatra madama izy io ka dia miandry an'izay satria fifanolora toerana ihany angamba amin'ny asa atao no zavatra misy ary eo anatrehan'izay fa raha nisy izany ary nisy ny fifandraisana somary mavomavo dia tsy tonga eto ny tenako ny solotena ny fitondram-panjakana tariany filoham-pirenena Irajona Ramapia. Karazan'ny lesona nomeny ity masovo frantsay ity andranon'ny governemanta malagasy ny fahintsiana rehefa miresaka tranga iray na rehefa maneho hevitra. Nanteriny tamin'izany fa tahaka ny zava-nisy hatramin'ny volana janoary 2024 mbola mijanona ho amehana hatreto ny fantanterahana asa mivaingana ho tsapan'ny vahoaka malagasy. Je pense que les fondamentaux sont compris. Maintenant, une fois qu'ils sont compris, il faut... Efa vita ny fototra ka tokony hiditra amin'ny fanatanterahana asa mivaingana amin'izay araka ny efa nambarany solotena ny PNUD ihany koa. Tokony ho tsapan'ny mpisehatra rehetra ny zava-bita na ho an'ny mpandraharaha tsy miankina eto Madagasikara na ihany koa ny mpampiasa vola. Les acteurs économiques malgaches basés à Madagascar que pour les investisseurs potentiels susceptibles de s'intéresser à la destination Madagascar. Sakiatazana natrika ny fetim-pirenena frantsay avokoa androany ny akamaroan'ny londohan'ny mpisorona eo anivon'ny antoko HVM sy ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa.
Kasika ny fantanterana ny fifidianana amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana jolay izao kosa tsy hanara-maso ny fisotro izay fifidianana kominaly izay arak'izay nambarany praiminisitra omaly ny fianakaviam-be iraisam-pirenena raha nambarany solitena maharitra ny vondrona eropeana androany ity fifidianana kominaly ity izay tsy mbola tokony atao lahara-pahamehana manoloana ny korotana ara-politika sy ny olana ara-tsosialy misy eto Madagasikara hoy ny praiminisitra teo aloha Monja Roindefo isan'ny olana mampimenomenona ny maro an'isa eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny resaka lisam-pifidianana tsy iverina eny amin'ny fokontany intsony ny lisitra ho kosa ny avy eo anivon'ny senity fanadidiny Ernina Rabary. Ratsaivina nilaza ny praiminisitra omaly fa mbola miara-miasa ary mbola isan'ireo manara-maso akaiky ny fizotry ny fifidianana kominaly atao ny faraka amin'ny telopolo ny volana jolay ho avy izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nambarany solitena maharitry ny vondrona eropeana eto amintsika androany fa tsy handefa solitena ny fanara-maso ny fifidianana izy ireo apetraka amin'ny fiarahamonim-pirenena ny mikasika izany raha ny nambarany. Kasika ny fifidianana kominaly dia tsy nanomana olona manokana nara-maso ny fifidianana ny vondrona eropeana ijery akaiky ny vokatra izahay iara-iasa ihany koa amin'ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny fanangonan-kevitra rehetra fa tsy hiditra amin'ny fanaraha-maso mivantana ny fifidianana. Enina ambin'ny folo andro mialohan'ny fifidianana mbola maro ny tsy hitomombana eo amin'ny fikarakarana mbola tsy mazava amin'ny mponina ny pitsopitsony rehetra amin'izany fandaminana ny fifidianana izany. Ny lisitry ny mpifidy ohatra izay mbola maro ny mponina miandry ny fiverenana eny amin'ny fokontany amin'ny fanamarinana ny anarana. Tsy averina eny intsony ny lisitry ny mpifidy hoy ny mpitondra teny avy eo anivon'ny senita. Izany hoe rehefa tonga zany fa 15 ny volana avril ny mpifidy rehetra izay tsy voasoratra dia tsy misy tsony zany ny lalana ahafahany miditra ao anatin'ny lisitry mpifidy afa-tsy ireo izay nameno ny fepetra ny fiche de recensement zany ny akoatr'izay zany dia miandro ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mpifidy amin'ny manaraka eo indray manomboka ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny 15 ny volana avril amin'ny taona ho avy. Manoloana ireo tranga rehetra ireo sy ny korontana ara-politika misy eto amin'ny firenena tsy mbola lara-pamehana ho an'ny vahoaka malagasy ny firosoana amin'ny fifidianana kominaly amin'ity volana ity hoy ny praiminisitra teo aloha Monja Roindefo. Ny hoe inona ny tokony priorité ve ny fifidianana dia mbola averiko indray le filazako teo hoe raha ao anaty baoritra atsika no mijery zany ao anaty baoritra raha mpitondra ny tiako hotenenina dia ilaina tokoa le fifidianana mba ametrahana hoe manana olona maro anisa zay eo amin'ny antanatohatra ny fanjakana eto Madagasikara ka raha ivelan'ny baoritra zany tsika mijery dia tsy midika mihitsy zany ho fahamarinatoerana ara-politika ka ho famitinana an'izany dia tsara ihany raha ohatra ka jerena le tena fototry ny olana eto amin'ny firenena. Maro ny milaza ankehitriny fa tsy hitondra filaminana araka izay antenaina ny fifidianana kominaly ho avy io mampaitra-panontaniana ny amin'ny hoe inona no antony mahatonga ny fitondram-panjakana mirotoroto amin'ny fanatanterahana izany tena tombotsoan'ny vahoaka malagasy marina ve no tanjona sa tombotsoan'ny antokon'ny mpitondra. Izany eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany sika maro no mbola tsy hitomombana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny hoy ny Front National ny antoko hiarakisika izy sady mpikambana ao amin'ny vondrona armada ihany koa mikasika ilay fihaonana tamin'ny filoham-pirenena dia nambarany fa fiantsony ny filoha Rajaonarimampianina no nahatongavany ny armada tamin'izany fihaonana izany famitinana hoentiny Ernina Rabary. Ny herinandro lasa teo nihaona tamin'ny filoha Rajaonarimampianina ireo lehibe nantoko mivondrona ao amin'ny armada. Raha ny tatitra nataon'izy ireo niresaka mikasika ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena no antony fihaonana tamin'izany. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka no nilaza fa tsy anjaran'ny antoko politika sy ny lehibe nantoko no mifandinika mikasika izany amin'ny filoham-pirenena fa anjaran'ny solombavambahoaka. Nambaran'ny filoha nasionalin'ny antoko hiarakisika androany fa fiantson'ny filoham-pirenena nahatongavan'izy ireo tamin'izany fihaonana izany. Tsy anjaran'ny parti politique no mihaona amin'ny filoham-pirenena nasain'ny filoham-pirenena ny armada ataoko fa fahalalam-pomba raha misy olona manasa anao no miatrika zay fanasana zay fa tao hoe resaka nanitsy ny zavatra nisy tao hoe nilaza fa hoe nisy ane ny déchéance dia nivoaka ny didina voaka ny HCC dia ny pacte de responsabilité tsy afa-po tamin'io ny député dia mbola nanao an'iny motion de censure iny misy zavatra tsy mandeha ho anivon'ny fitondrana
zay no nampatsahivina ny filoham-pirenena tamin'le fanasana ny antsorenay. Mikasika ny fifidianana kosa dia nambarany fa mbola maro ireo lafin-zavatra tsy hitomombana indrindra eo amin'ny fanomanana. Tsy mbola mazava ihany koa ny lalàna momba ny fampielezan-kevitra. Maro ireo karazana tsindry samihafa ataon'ny olon'ny mpitondra entina azonina toerana maro amin'ny fifidianana. Tsy hitondra filaminana izany ho iatran'ny jeneraly Kami Vital. Dia ho hitantsika fa dia miankina amin'le valina engany ka izotra amin'ny tokony ho izy ny fifidianana izay iritsika hatramin'izay fa hoe mangarara sy demokratika. Raha izay moa no mandeha manantena dia manantena fa hoe mety ilamina izy. Fa raha izay no mandeha fa amin'le fomba mahazatra eto amintsika rehefa misy fifidianana mialatsiny fa dia mandrak'izay ty firenena ty tsy handroso. Roa andro mialoha ny hanombohan'ny fiampelezan-kevitra mbola tsy misy natakelaka iray aza ahitana ny lisitry ireo kandida eo amin'ny komuna iray. Ny ankamaroan'ireo olona ihany koa dia mbola tsy mahafantatra akory na ny isan'ireo kandida na ihany koa ny endrik'ireo kandida eo amin'ny komuna misy azy. Fantaniana mipetraka ny hoe ho ampy ve ny 12 andro napetraky ny lalàna hanaovan'ireo kandida ny fampelezan-keviny manoloana ny fakanabahana efa nataon'ny kandida-mpanjakana. Ivadika eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray isika tsy amin'ny fanampiana ara-bola ny orinasa mpanjakana Air Madagasikara intsony ny ministeran'ny fitaterana raha nambaran'ny minisitra Ulrika Andriatina androany. Tsy mbola mioa kosa nefa ny loko mavo isokajian'ny Frantsa ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fizahantana dia ho aza ny olana ity kampany mpitaterana nasionaly ity raha nambaran'ny masivon'ny Frantsa eto Madagasikara François Goldblatt androany. Ny Frantsay izay mameno ny atsasaman'ilan'ny mpizahatany tonga eto amintsika fanadihadiana. Raha toa ka natratra 5,7 alina ny mpizahatany tonga teto hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity, Frantsa ny 9,900 izany hoe hatrany amin'ny 5,3 alina. Tsy niato ny fahatongavan'ny Frantsay teto na dia nisy aza ny krizy ara-bola izay nianjady tamin'izy ireo ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025. Hatreto aloha afa-po ny teratany Frantsay tonga mitsidika ny Madagasikara ary maro amin'izy ireny manapa-kevitra ny hanorim-ponenana. On va dire qu'on est tranquillement à Madagascar. Milamina tsara izahay eto Madagasikara ary tsy manana olana amin'ny tsy fandriampahalemana. Mahay mifandray aman'olona tsara ihany koa ny Malagasy ka izany no mahatonga eto. Ny volana Aogositra dia nafarako avy eto ihany koa ny fianakaviako izay efa tsy andriko ary tsy manana amin'ny inona na inona aho. J'ai ma famille qui va arriver mi-août et je suis impatient et pas du tout soucieux. Madagascar est un pays magnifique du nord au sud, de l'est en ouest. Firenena mahafinaritra Madagasikara, hatrany amin'ny farany avaratra ka hatrany amin'ny farany atsimo, na Atsiranana, na Nosy-be, na Isalo, na Toliarana, na Mahajanga, na Fort Dauphin ka nanapa-kevitra ny hanorim-ponenana eto. Dauphin, c'est magnifique. C'est un pays magnifique et j'ai décidé de m'y installer. Mbola misy eny anefa ny torohevitra amin'ny tranokala ny Quai d'Orsay mampahalala ny Frantsay izay mikasa ny hizahatany eto Madagasikara fa mikorotana ny sidina amin'ny kampany mpitaterana nasionaly izay miteraka fahatarana goavana sy tsy fandraisana an-tanana ny fampiantranoana. Nambaran'ny minisitry ny fitaterana kosa fa mijanona hatreo ny fitsabahan'ny ministera amin'ny fampandehanana ity orinasa mpanjakana ity. Ny finance angamba ny fa ny ministera dia efa tsy manam-bola omenany Armadso satria tsy mety amin'le mpiasa zay ka zay ny tadiaviny hoe tsy tokony hiditra amin'ny intsony ny ministera dia nekenay zay fangatahana zay dia tsy hiditra hoe amin'ny fanampiana ara-bola tsony zany ny ministera. Angambany hoa ny ministeran'ny finance ny direction trésor public satria izy nosy tena mpanjakana ao anatin'le fitantanana ny Armada. Ratsahivana isan'ny ministra takin'ny sindikany mpiasan'ny Air Madagasikara esorana ny ministra ny fitaterana. No mafisin'ny masivo Frantsay François Goldblatt kosa fa tsy mandrara ny teratany Frantsay tsy ho tonga eto akory izy ireo saingy tsy maintsy mampahafantatra ny zava-misy momba ny olan'ny Air Madagasikara. Nous faisons des mises à jour sur des points ponctuels, mais la grande catégorisation qui est fondamentale, c'est-à-dire le code couleur de la destination. Mampafantatra ny vaovao farany rehetra mitranga izahay fa ny fisokajiana izay zava-dehibe indrindra dia mbola tsy misy fiovana tato anatin'ny herintaona farany. Andidinay kosa ny mampitandrina amin'ny loza mety hitranga. Nos compatriotes, ce qui est quand même bien normal, ils doivent savoir où ils débarquent, quels sont les risques afférents. Ny zava-mitranga ho an'ny faritra sy fotoana voafaritra ihany araka izany no ampitain'ny fanjakana Frantsay amin'ny olom-pireneny fa tsy fampitandremana fahobe mikasika ny nosy iray manontolo.
mikasika ny raharaha ery Madagasikara nahazo fampiatoana fandroany Radora Barlala sy ny déléguen'ny mpiasa miisa 4 izany hoe miverina miasa izy ireo hatreto mbola mitony ny fitokonan'ny mpiasa ary mangataka fihaonana ofisialy amin'ny mpikamana vaovao nivo ny filakevim-pitantanana sy ny sendika fanadidiny Michel Ranartson. Miverina ho mpiasan'ny ary Madagasikara i Radora Barlala sy ireo déléguen'ny mpiasa miisa 3 namany. Izay ny didiny nivoaka androany teny Anosy tao aoriany licenciement na ny fampiatoana nahazo azy ireo 3 herinandro lasa izay. Ny didim-pitsarana navoaka tato amin'ny tribunal administratif et financier androany dia momba ny fangatahana izany le hoe suspension d'exécution des licenciements izay noautorisé ny inspection de travail. Iny zany zao araky ny didiny nivoaka teto teny hoe ordonne la suspension. Aljanona aloha zany iny tsy misy toiny tsy manakery le autorisation nameny inspection de travail ka noho zany dia miverina tahaka mpiasa rehetrarehetra zany izy efa dareo dia tsy ohatrany mbola tsy nisy zany zay autorisation de licenciement zay na ny licenciement fa mbola miandry ny didy zay mbola avoaka amin'ny manaraka sur l'annulation. Hatreto nivaly ny ampahany amin'ny fangatahany ireo mpiasan'ny ary Madagasikara ny fialan'ny PCA teo aloha Henri Rabarinjaka ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanana ny fanafaonana ny licenciement raha ny fanazavana azo mbola hitoy ny hetsika. Ny mpiasa dia mbola mitokana fa dia izahay zany araka ny voalaza teo anao taratasy zahay dia alefan'izay taratasy zay ny anivy filakevim-pitantanana mba hangataka fihaonana ofisialy ahafahana zany mijinika satria efa manana sosikevitra ihany koa zay ny amin'ny ampandehanana aingana ny raharaha eto anivon'ny ary Madagasikara. Inevatra izay no nisy ny fihaonana teo amin'ireo mpiasan'ny ary sy ny mpikambana vaovao eo anivon'ny filakevim-pitantanana. Hatreto tsy misy ny marimaritra iraisana ary samy miandry ny tapaka amin'ny fihaonana ofisialy amin'ity herinandro ity ny mpanara-baovao. Hatreto aloha namoaka fampitam-baovao ny ary Madagasikara amin'ny sidina manomboka rahampitso. Andrasan'ny mpanara-baovao ihany koa ankehitriny hoe hanao ahoana ny tohin'ny raharaha ho resabe fotsiny sa hivoaka ho fantabahoaka ny fanadidina momba ny fanodikodinam-bola sy ny halatra tao amin'ny orinasa ary Madagasikara ho afamaina fotsiny ve ireo tompony antoka tamin'izany. Hanova zavatra amin'ny filalaovana ny mangarara ve ny PCA vaovao sa hanonona nataon'ny PCA teo aloha Henri Rabarinjaka. Izy lahy ireo izay samy tanana-gavana ny filoham-pirenena rahateo. Fa mikasa tanteraka ny fikarakarana ny taratasy eny anivon'ny sampandraran'ny fananantany mbola mitony fitokonan'ny mpiasa mijanona amin'ny heviny ihany koa ny minisitra mpanjakana Arivo Rakotovao tamin'ny fitora sisa sany maraina nosokafa ny tale jeneraly ny sampandraran'ny fananantany niaraka tamin'ny mpitandron'ny filamina ity sampandrara ity tsy nisy ny fanerenan'ny mpiasa iasa saingy maro kosa ny mpikarakara taratasy amin'ny fananantany no nanantena azy ireo tamin'ny tiandro antika nefa dia niverina ny fanadidiny Michel Ramadla. Mpikarakara taratasy maro nanantena ny azo ireo taratasy izay karakarainy androany teo amin'ny sampandraran'ny fananantany. Diso fanantenana avokoa izy ireo izay tonga tetỳ toerana. Zaho ohatra no mahita zavatra ny vavady mivoa raha marina tokony hiasa ny domaine nefa tsy misy olona ao. Voaina fotsiny vavady zay karakara taratasy fa ela ny taratasy no karakaraina tokony haka taratasy hoe hatramin'izao tsy tokony mba jereo akaiky ilay domaine fa mijaly ny vahoaka madinika raha hoe ilaina ange ty domaine ty raha vao tiny tsy mihodina dia tsy mandeha ny zavatra rehetra. Tsy mbola nisy ny fampiresahana manao be marena ny fitondram-panjakana manoloana ny hevitry ireo teknisiana malagasy ireto. Vokatra izany nanapa-kevitra izy ireo fa tsy hiverina hiasa raha tsy hoe misy miaino. Araka izany tsy nisy nentin'ny asa ireo mpiasa raha toka novahin'ny tale jeneraly n'ity sampandraraha ity vao maraina ny birao. Amin'ny mpanao gazety izay maka sary rehetrarehetra teo hoe tsisy ninona ao ambany na amin'ny sokatra ary any birao. Raha ny hita tamin'ity anio ity, foana tsy nisy olona ny birao rehetra na teo amin'ny filan-kevitra na teo amin'ny resaka taratasy samihafa. Tsy mbola nandray ny asa n'ireo mpiasa na nisy ary nolazain'izy ireo fa fanirena azy ireo hiasa ataon'ny fanjakana. Dia toy ny fampiatsoana nataon'ny ministera omaly taminay no manjery vitsivitsy hoe miverina misokatra ny sampandraran'ny fananantany dia fa misy mpiara-miasa ao te hiasa fa sakanan'ny syndikalista. Ny zavatra hita nefa mpiara-miasa rehetra dia tsisy namonjy an'izay fandraisana ny asan'izay fa dia mbola miverina manao ny fitokonana ihany dika izany fa malalaka tanteraka ny fitokonana ny ato anivon'ny sampandraran'ny fananantany na dia nandefasana mpitandron'ny filaminana satria dia resy lahatra ny mpiara-miasa rehetra hoe zava-dehibe zany politique foncière zany
ny hoavy Madagasikara mandritra ny 5 taona mahakasiky ny fananantany sy ny zony vahoaka malagasy no takeny mpiasa fananantany ka izay ny mampijoro an zareo hatramin'izao na dia misy ary io fandefasana mpitandro filaminana. Na io aza ny fiambenan'ireo mpiasa tsy nisy mpiasa niasa tamin'ity androany ity. Raha ny fanadihadiana nataonay tamin'ny fitoran'ny sasany maraina ny tale jeneraly ny fananantany sy ny mpitandro filaminana no nanokatra ny birao mba hiasan'ireo mpiasa ny fananantany ireo. Izay ny zava-nitranga teny anivo ny sampandraharaha ny fananantany tamin'ity androany ity fa hitondra fanampanazavana misimisy kokoa mikasika izay ny vahentsika amin'ity anio ity araky ny fanambaran'olona am-piandohana. Andriamatoa Andrianay Fisoa Mandanena inspecteur des domaines miarabanao indray tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Ia, miarabanao ny ando Randrianarsoa ary faly miaraba ihany koa ny mpijeriny Kolo TV. Mialoha ny fanazavana mikasika ny toy ny fitokonana angamba dia tsara ampatsahivina kely ho an'ny mpijery antsika hoe inona avy moa izany ireo antony mbola hitokonana ny mpiasa eo anivo ny sampandraharaha ny fananantany amin'izao fotoana izao. Misaotra anao tamin'ny fanontaniana. Ny antony hitokonana raha ohatra ka hofitinina dia voalohany aloha mamela ianao mba hiteny hoe angambany tsy ilay hoe mitokona loatra angambany tena voambolana tsara ampiasaintsika fa hoe mitolona. Ny antony ilay mitokona tohatry ny dika sahady hoe isy hoe fanonganam-panjakana sanatria. Izay dia tena mitolona amin'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy sy ny fanatsarana lafin'ny fananantany. Ny antony hitokonanay dia teboka anankitelo lehibe. Voalohany indrindra dia ny fanafoanana, tsy misy fepetra ilay fampiatona ny fangatahana ny tanimpanjakana na ilay atao amin'ny teny vahiny hoe suspension de la demande des terrains. Izy io dia tsy azo raisina na ny fangatahana vaovao, tsy azo atao ihany koa ny fikirakirana ny antota taratasy izay efa tonga aminay. Mijaly ny vahoaka malagasy manoloana izany suspension na demande de domaine privé de l'État izany. Dia ao anatin'izay nefany raha fananomboka efatra amin'ny volana Jolay 2024 io zavatra io raha tokony ho tapitra tamin'ny 1 Desambra dia mbola nitohy indray ilay izy dia tsy mbola azo raisina ny fangatahana hatramin'izao. Fa tao anatin'izay nefany dia nisy manokana, izany hoe exception izay navoakan'ny fanjakana dia mahazo mangataka irery ihany dia ny mpampiasa vola, izany hoe ny investisseur que ce soit nationaux étrangers. Izany dia midika avy hatrany ho faniliana ny zon'ireo malagasy amin'ny fizakana sy ny fisitrana ny tany izay eto Madagasikara. Izay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia ny fiainoana ny hevitry ny teknisiany ny fananantany manoloana ny taratasy momba ny politika ny fananantany na ilay atao amin'ny teny frantsay hoe lettre de la politique foncière. Izy io dia marihana fa acte 2. Raha acte 1 tamin'ny taona 2024 nandritry ny 5 taona dia raha ny hevitry ny teknisiany fananantany dia ny atao tamin'izay hoe ny matriculation collective na ilay ataontsika teny malagasy hoe fanaovana ny cadastre dia tsy izay velively no ny tanterahan'ny fanjakana fa fanindraindrana ilay axe anankiray monja ao anatin'ny réforme izay saika natao. Raha ohatra ka efatra ilay axe tao anatin'ny réforme, fanatsarana ny fahaiza-manao ny teknisiany fananantany, ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny tontolo iasana na ny informatisation sy ny archivage, fanatsarana ny texte dia axe faharoa tao anatin'izay ihany ilay décentralisation. Nefa dia io no nanompanan'ny fanjakana vola be dia be mirarakopana izay ilay fanomezana fahefanan'ny commune anatanteraka ny fanatanterana ilay hoe guichet foncier zany na ny fanomezana ny karatany. Izy io nefa rahantsika malala fa betsaka dia betsaka efa hatramin'izay ny olana nateraka ilay izy. Raha tsy ilaza fotsiny isika afa-tsy ny hoe nisy ny fifantsam-pahefana teo amin'ny commune sy ny sampandrarahany fananantany satria raha ny tokony ho izy dia ny propriété privée non titré mais exploité. Izay ny tokony natao dia tsy nanaja an'izay akory ny commune fa misy tany izay tsy voajary akory, izany hoe mbola tany mpanjakana dia anomezan'ny karatany. Misy ihany koa ny inona reny ilazantsika azy mba tsy ilazana hoe abina
dia ataontsika hoe fanararotana be fatany ataon'ireny be ny tanàna ireny a raha tsy ilaza fa tsy ny zava-nisy tao niny izy teo tao Ankazobe izay tany efa mihoatra ny 3 hektara mbola omena ho an'olona iray monja tsy fanaraka amin'ilay fipetra mihitsy zany. Ao ihany koa ny adisoana marobe dia marobe izay atao toy ny hoe tany efa misy titra nefa mbola mezanankara-tany. Izany rehetra zany izahay tsy manohitra akory ny réforme na ny fanatsarana atao ny fananantany fa izahay ara dia tena manosika an'io ary izany indrindra mahatonga anay mba hitaky mba hisiny zany firindranana zany ary hatratrarana ilay tanjona ataontsika hoe sécurisation foncière izay hany vision na tanjona eo amin'izany fananantany izany. Miantso zany izahay amin'izao mba hoenona ny hevitra teknisianina zany ao anatin'ny io lettre de politique foncière io satria ao anatin'izany hevitra ny teknisianina zany no iverinay fa misy ny vahaolana rehetra mikasika izany satria tokony ho atsaraina aloha ilay décentralisation zay vao ho atao be dia be toy io fa tsy tonga dia mitsambikimikipy fotsiny toy izao. Farany ny angatahanay moa dia ilay ataontsika hoe sata manokany ireo teknisian'ny fananantany. Izy io dia tsy ho lava resaka angambany izahay ny amin'izany fa iarahantsika malala fa dia misy tokoa ny fitanilana na tsy fitovizan'ny traitement zany eo amin'ny samy mpiasam-panjakana raha tsy ilaza fotsiny ihany raha tsy ny ohatra hoe indisy misy ohatra ny inspecteur de domaine raha mianatra ao amin'ny maka vita ny fianarana dia 950 ny indisiny. Ao ihany anefa misy sasany administrateur civil rehefa vita ny fianarany dia 1600 zany efa ho atsasany zany le izy dia mazava ho azy fa ao anatin'izany tsy fitovizana eo amin'ny marikarama zany. Eny ary voafetra ihany moa ny fotoana izay fampiresantsika ka dia isorina ianao no vahita ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Dia hotoizantsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity notokana tamin'ny fomba ofisialy androany ny foibe toeran'ny malagasy miaramiainga ny Manandrina distrika Avaradrano tonga nanome voninahitra ny fitokana tany an-toeran'ny Front National mpanorina ny Antoko Ajo Andrianarivelo toa ihany koa ny fanaovana didipoitra FAOB ho an'ny mponina niarana tamin'ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga afa-po tanteraka amin'ny fiara-miasa amin'ny malagasy miaramiainga ny mponina. Fanadidina. Lanonana rososina no natao teto Ambatomandondana komina Manandrina distrika Avaradrano androany. Fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny ivitoerana malagasy miaramiainga ho an'ny komina Avaradrano. Tonga teny atoerana ny Front National ny Antoko Ajo Andrianarivelo sy ny solitena ireo mpikambana ao amin'ny MMM Avaradrano. Toerana ahafahana mifanerasera mifanakalo hevitra amin'ny samy mpikambana no safidiana manokana i Manandrina amin'ny maha ivitoerana azy. Zany hoe sady an'ny komina Manandrina zany no hitambarany komina aty amin'ny faritra avaratra izay misy eo amin'ny valo eo ny komina aty avaratra dia zay ny antony nametrahana azy tsy hoe famakana fotsiny manoloana ny fisian'ny fifidianana fa tena toerana ray anatanterahana ny adidy sy andraikitry ny malagasy miaramiainga eto anivona Avaradrano ny tanjona. Tsy diso anjara amin'ny malagasy miaramiainga ny distrika Avaradrano hatr'izay ka hatramin'izao komina misa 10 no nandrotsahany MMM kandida ben'ny tanàna ho an'ny aty Antananarivo Avaradrano manokana. Maro ihany koa ny hetsika sosialy izay vitan'ny fikambanam-behivavy malagasy miaramiainga aty amin'ny distrika ity mandavataona. Androany nisy ny didipoitra FAOB afa-pasairana ny rotatsa ary nanolotra fisaorana ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miaramiainga. Dia tena manala ny fahasairanana mihitsy, tena matsaro mihitsy hoe afa-pasahiranana na le resaboly zany na resaka kilalao. Zava-dehibe loatra to fa tsy sady tenenina mihitsy fa dia maneho ary mamerina ary engany mbo hitony fa tsy dia hoe izao ihany nisy ny fitohizan'ny firaisan-kina amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fitsonjovana ma olona ohatran'izao satria na inona zavatra atao raha tsy mety ny fampisonjovana dia tsy misy zavatra azo antenaina mihitsy to. Nisy fanomezana kilalao, biskuit ary vary anaovana fety avy amin'ny vehivavy malagasy miaramiainga ho an'ireo ankizy natao fahasoavana sy ireo ray aman-dreny. Tanjona amin'izao fiaraha-miasa amin'ny distrika Avaradrano izao ny fampandrosoana ny faritra miainga avy any anivony ny fokontany. Eo ihany koa ny fiaraha-mientan'ny malagasy iray manontolo hibanjina ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny maha malagasy miaramiainga ny Antoko.
Vaovao sosialy tantsaha iray mpamboly sy mpanarato no entina amintsika androany ny taona 2020 nanomboka namboly sy nanarato tao Betsy Mitatatra i Rakotomanana Edouard. 17 taona izao mijanona hatrany amin'ny oasa izay nahazatra azy io ka natafitany ny zanany miisa 7 fanatedina. Nanomboka ny taona 2019 izany hoe vao 20 taona monja i Rakotomanana Edouard no efa nakatrondro tety Betsy Mitatatra. 17 taona izy izao mbola manarato hatrany, efa lany ny trondro hoy izy, indrindra amin'izao fotoana maharitra ny rano izao. Ny araka izany tatsaza dia izay no nahary ny fivelomana na malomana ny vady aman-janaka hatramin'izay. Hatramin'izao tsika ny teny izao. Dia izao tobo Marie de Manial dia efa lany trondro efa fokony olona nefa mitsebaka tato. Araka izany tsy amidy intsony ny trondro azony. Rehefa misy laofana hoy izy dia efa zava-dehibe, tsy miala vola hividy laoka intsony ny any an-trano. Fa iny raha ny fitantarany, mahavelona ny manarato sady mivarotra no maka atao laoka. Ankehitriny ireo manamorona ny farihy lehibe ihany no afaka mivelona amin'ny fanaratona. Raha tsara rano aloha, tsara farina, tsara morona dia misy raisina, misy jerena mihitsy. Any anay dia karazana hoe laoka. Izay izany no tena mahafinaritra anay ety Antsaha ety. Miisa 7 ny zanany ary efa tafavoaka avokoa izy ireo. Tsy ny arato ihany nefa no namelomana ireo zanany ireo, sady namboly ihany koa izy. Nandritra ny 19 taona, eny Antsaha izy ny maraina mikarakara fambolena, manarato kosa ny tolakandro. Tojo fahasahiranana izy ankehitriny no ny fahasimbany vokatra nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo. Fa tamin'ity zahay ambondrapeto marobiby tena vo. Zato isan-jato mihitsy ny fahavoazanay amin'ilay tondradrano teo. Iny faritaza-masonao izao hatrany amin'ny fasika iny, hatrany faravoa ambony vohitra Ambotrimanjaka iny, diboka atao dodolo, maty ny rano. Zao rehefa mitsikaraka mihitsy na masombolona inona. Eto Marobiby Ambohidrapeto i Rakotomanana Edouard no mipetraka, fony mbola kely hatramin'izy 17 taona izao. Nandalo teo masony avokoa ny taona zina sy ny taona maina, ho an'ny fambolena izany na ho an'ny asan-drano. Tantsaha izy hatr'izay, tantsaha ihany koa izy ankehitriny. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto hoy izy, fa rehefa miezaka tafita hatrany. Vaovao ny fitaterana afaka misento kely ny mpampiasa fiara fitateram-bahoaka tsy hampiakatra sarandalina aloha ny kooperativa eto Andrenivohitra sy ny manodidina dia teo aza ny fiakaran'ny vidin-tsolika hatramin'ny 200 isaky ny litatra. Raha ny fanazavany ny filohan'ny CTU androany resabe ny ankoatr'izay, raha ny fanazavany hatrany mbola hodiny ny mpitatitra kosa ny mety ho fiakaran'ny sarandalina amin'ny ho avy mitaky kosa izy ireo. Etsaka ilan'izay ny ampiatona ny arrêté 14520 izay manome alala ny fanjakana hiditra amin'ny raharaham-pitantanana ny bolan'ny kooperativa, tahaka izany ihany koa ny momba ny famatsim-boly fanampanazavana. Dia zahay mbola nanao fitoriana pour annulation mihitsy satria zay ohatra efa voafitaka satria tapany teo amin'ny paikandro zay tamin'ny mivoahany eo arrêté io ray volana taty aoriana zay vao nalefa nitefasan-drareo taty aminay zany dia tsy afaka nanao requête pour suspension exécutoire zahay. 90 ariary nanomboka avril, mai, juin zany. À partir du mois de juillet dia omena 90 ariary isaky ny litre zahay. Tamin'ny taona 20 zay nahazo 700 isaky ny litre. Vaovao ny fanatanjahantena andro fahaefatra amin'ny fiadinana ny tompon-dakan'ny Afrika latsaky ny 12 taona mitatitra ny mikasika izay miarantsoa. Ndrisy tamin'ny andro fahaefatra ny letika fo basket ho an'ny karazavavy ho an'ny androany izay fifaninana iraisam-pirenena iadina izay ho tompon-dakan'ny Afrika ny basketball ho an'ny karazavavy latsaky ny 12 taona. Tsy vonatrano firenena sivy no mahatonga tena niasika ity fifaninana ity ary fanidimy no natatra ny Madagasikara ny esika iraisam-pirenena tamin'ity taona ity fifanana telo any tosa ho an'ny androany. Isan'ireo ny fifandonan'ny Angola tamin'ny
Rwanda nivoaka mpandeha tamin'izany ny ekipa angolaise rehefa nandavany Rwanda tamin'ny isa 1:24. Tetsika ilany ihany koa feona faharoa nanamarika ty andro fahaefatra ho an'ny androany ity ny fifandonan'ny Maroc tamin'ny Nigeria. I Maroc moa izay laviny Nigeria tamin'ny isa 12 no 19 ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitohatra ny hetsika ety amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina ny feonan'ny Madagasikara sy Egypte no amarana ny Afrobasket 16 ho an'ny androany dia andro fahaefatra mahakasika ny fandaharam-potoana ho amin'ny rampitsokoka indray dia fionana telo hatrany voalahatra mbola anatin'ny fifantanana ireo fionana telo voalahatra ho amin'ny rampitso ireo amin'ny iray ora tolakandro no ifandona amin'ny Rwanda, Mali aorian'izay kosa ny lalao izay ionan'ny Maroc amin'ny Egypte ary amin'ny 5 ora ariva ny fifandonan'ny Mozambique amin'ny Angola. Mihatsara ny toeran'ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona misy azy nandavo an'ny Egypte tamin'ny isa 70 noho ny 45 ny ekipam-pirenena malagasy minitra vitsy teo an'ny ivelany. Ny fahatongavany filoha meksikana Enrique Pena Nieto ny tena mampiavaka ny fanamariana ny tsingeritaona ny fahaleovan'ny tena frantsay androany ny fandraisan'ny 17 miaramila sy zandary meksikana anjara ao anatin'izany ampiavaka ny androany ihany koa ny tafatafan'ny filoha frantsay tamin'ny mpanao gazety ao amin'ny lapan'ny Élysée. Fa iverina eto Toerakosika eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto mbola ny akibon'ny omby ny fandravana ny gouvernemanta raha nambaran'ny praiminisitra Jean Ravelinarivo tamin'ity androany ity. François Goldblatt ro nandray ny lanona tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tamin'ity androany ity any koa teny anivo ny résidence de France. Tsy nandisy ny filazana fa fitakiana avy amin'ny fanjakana malagasy no antony fahamaitram-pialana ity masuvo ity mikasika ny ery Madagasikara ny ato ny fandroana ny rado rabalala sy ny délégué-ny mpiasa miisa 4 nanambara kosa ny ministry ny fitaterana fa tsy amatsy arabola intsony ity kampany mpitaterana ity mifarana treo ny fampalam-baovao tamin'ity androany ity sorny ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany rahampitso ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Socavitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.